miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havako. Efa fotoana fohy sisa dia hanomboka ny fanimpom-pivavahana isika, ka oka samy angina no mampanahy hiatrika an'izany fanimpom-pivavahana eo antsika amin'ny Tompo izany. Saotra indrindra. Miaraka mitsangana amin'ny fiangonana tomboka. Tompolasy tompovavy, eny amorona loatra hono no fararano tatambo, ary eny amorony tasy fararano tapy. Fa izao fiaonantsika androany izao kosa dia ho fararano mpitiavana sy faraisakina. Mijoro eto ny tenao, tenan'ny fiangonana katolika malagasy eto Marseille, manao azafady indray mielatra ary manao ny azatsiny indray misalovana. Manao ny azafady ho fangatahana iteny eto anoloanareo ary mandroso ny mialatsiny satria isy ny teny ho diso ary tsy tompony ihany ny tena fampira. Anao zao fiaraham-bavaka izao isika, izay isika mpianakavy ao amin'ny Tompo, koa rariny raha apetraka amin'ny ray pahary izao fotoana izao izay iaona ka tera sy laza ary voninahitra ny ho azy irery ihany. Tonga tsy miarahaba hono na manitezitra ary lasa tsy manao veloma kosa aman'ny sosotra koa manolotra ny arahaba tompoko lahy, rosoina ny akory tompoko lahy. Soritana manokana eto, ianareo mpanaraka ny fandarana amin'ny vatana, isaky ny alahady amin'ny alalan'ny hainao manjery, izay miombombavaka aminareo izahay. Mbola faly mandray antsika rehetra ihany koa, isika vahoakan'Andriamanitra. Amin'izao fotoam-pivavahana izao, ho fanombeza amboninahitra ny anarany ary ho fangataham-pitakina ihany koa ny tanindrazana. Fetin'ny fahaleovan-tena malagasy izay ankalazaitsika, miarahaba tompoko ratry ny asaramanitra. Hita sy tsapa ihany koa izao maraina izao fa tsy eo ny solotenan'ny fiangonana Rahavavy FLM tsy nahasakana nefa fa ny misy solotena tafajoro ary ny finoana ao anatinareo izay nitananareo no nitondra anareo ka naniraka anareo hiaraka aminay eto androany. Nasesiky ny fitiavan-tanindrazana ianareo ho
mba tonga hiaraka hitay angatapitahina ho an'ny Madagasikara. Tsy navelan'ny raha malagasy mikorina ao aminareo izany fa tonga ianareo na tsy eo ara ny lohandohan'ny mpisorona dia miarahaba anareo faly mandray anareo izahay tonga soa ary mitsotra toa. Mialohan'ny fotoana tena irosoantsika amin'ny fotoam-pivavahana masina ndao antsika hiaraka anao hira fiderana. Nivavaka federana dia mbola faly mamerina fiarabana aeropoeran'izay na hoantsika menakavy tafavory eto. Fantapantatra atsika ny votoatin'izao fiarahantsika mivavaka izao. Marina fa mety efa mahazatra atsika mampiseho ny fiombonantsika, fifankatiavantsika, fa ny votoatin'izao vavaka iarahantsika androany izao dia mivavaka ho an'ny tanindrazantsika, ho an'ny firenentsika, Madagasikara malalantsika, mba hiadampinaritra ny vahoaka rehetra monina, ny vahoaka rehetra malagasy na atsika ty ataon'ny lavidavitra ty. Vavaka moa tsy voatanany elanelan-tany. Mino sy matoky raha ny tena marina le 26 fahinina amby roapolo jiona no fetim-pirenentsika,
fa tsy mahadiso atsika nanomboka hatra tamin'le 23 mety faramparana any amin'ny le premier sa le 2 juillet dia mivavaka mandrakariva ho an'ny firenentsika mba hiadampinaritra ny ambanin'ny lanitra any amin'ny tanyrazantsika. Manarakaraka zegny dia tsara angamba mba ampahafantarina iza moa ireto izay telo mianadahy mianaka ireto pahafantatrareo, za angamba ny mbola tsy be pahafantatra. Ny ato dia tsiza fa pastera Jeannot Randrianandrasana, izy ny mpitandrina amin'ity fiangonana mandray atsika. Raha ny tena marina tokony any amin'ny Kumam, any amin'ny Ekara no mandray fa noho ny fandaminana, dia ato dia isaorana eram-po eran-tsaina nareo tompo-trano na dia zay aza ny mpandray. Ny ato pastera Oby Randrianarson, zany zay telo hitanareo mitsangana eto. Raha ny tokony ho izy teo ihany koa ny pastora ny avy amin'ny FLM, fa noho ny antony zay tsy azo anoarana tsy tonga ono ry zareo dia miombombavaka amintsika eto zao. Koa mankasitraka isika rehetra soritana manokana nareo sy olo tena mpanjakana zay tonga ambanin'ny fitarian'ny monsieur le consul général miasa eto Marseille. Anareo no ray aman-dreninay, anareo no Madagasikara eto Marseille, indrindra amin'ny faritra atsimo, dia mivavaka ho anareo zahay. Mivavaka satria mafy ny adidy zay antsoro anareo. Maro ny olana zay mety misy aminay malagasy aty amin'ny tany lavidavitra aty, fa tsy miamboa adidy anareo, dia mivavaka ho anareo, mirarisoa anareo, avita antsakany sy andavany, ary indrindrandrindra ho salama vatana sy fanahy anareo. Dia mankasitraka mankateliny ihany koa amin'ny fanotronana izao fotoam-pivavahana masina izao. Dia omeko any pastera Jeannot mialohany irosoantsika amin'ny fotoam-pivavahana ny anao vavaka fidela. Pastera Oby. Sika tompo ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto amin'ity tranonao ity izahay, midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao masina. Misaotra anao izahay noho ny fahatanterahany izao fotoam-pivavahana, fisaorana sy fitondrana mbavaka ny firenenay Madagasikara izao. Misaotra anao noho ny fankalazana ny 17 taona nazahoanay ny fahaleovanteny. Ry Andriamanitra Tompo, tsy noho ny herinay na ny tanjakaina tratraranay izao fotoan-dehibe izao, fa noho ny fahasoavanao. Anjakao Tompo ny firenenay sy ny tanindrazanay, ary mba anana n'ilay fiadanana avy aminao, ary mangataka ny fitarian'ny fanahinao masina izahay amin'izao fotoam-bavaka izao, mba ahaizanay mandray izay teny holazainao aminay, mba ho tany lonaka ny fonay Tompo, ka ho tonga fiainana ho anay anian'ny teninao. Hatreo feno izao fotoana izao, mba ho voninahitry ny anaranao irery any. Amen. Dia manasa antsika rehetra haka toerana. Hira asina 5 sy 300 feno fiderananao.
miloloha lanitra isika mandeha tany mahay solafaka manana indro kely amin'ny fiainana andavanandro soa ihany fa be fitiavana sy be famindram-po izy Andriamanitra koa anao vavoka fifonana amin'Andriamanitra angatahantsika famelagna avy aminy ry Andriamanitra Andriananahary rainay io ianao nanao an'izao tontolo zao ianao nisafidy anay olombelona hiara-iasa aminao naniraka an' Jesosy Kristy zanakao ho tonga nofo hiara-monina taminay teto ambonin'ny tany nampianatra anay ny lalan'ny fahamarinana izy nanambara ny lalan-kizorana ny vaovao mahafaly ho an'olon-drehetra izy eto zay mitalao aminao mitanondrika aminao mahatsiaro tena fa tsy tonga lafatra satria mitafy nofo amandra koa hitalao anay aminao eram-po eram-tsaina ry Andriamanitra avo indrindra avelao ny elokay koa mangataka aminao zahay todio manokana ny firenenay tanindrazanay Madagasikara malalanay omeo iry omeo fahasalamana ireo rehetra mpitondra mpitantana ny vahoakanao mba hahafahanjareo manatanteraka zay adidy masina sady sarotra iantsoroany koa matoky ny fitiavanao zahay matoky ny famindram-ponao zahay ary matoky anao hanampy anay lalandava amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy lay zanakao sy ny fanahinao masina no hitalao anay zany vavoka fifonanay zany amen koa hiaraka hihira isika ao amin'ny asina 500 mamela eloka isanandro
ataontsika eo am-pitsanganana ny andraisantsika ny teny famelan-keloko avy amin'Andriamanitra ary mbola eo am-pitsanganana ihany atsika manao hira avy amin'ny FFPM 9:30 rehefa aveo. Ry havana malala, inoy ny teny famelan-keloka izay omeny tompo antsika an'io. Izany dia nalaina tao amin'ny bokin'ny tantara faharoa andinin'ny fahafito, toko fahafito andinin'ny faha-4. Raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia iaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hahasitrana ny taniny. Hoy ny tompo, izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny raona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Amen. Mazao atoerana tompoko. Hivavaka ho amin'Andriamanitra isika hangataka ny tsara. Ry Andriamanitra Andriananahary rainay io, Tompo loharano hipoira ny soa rehetra ianao, ho mangataka aminao zahay, ho an'ny tanindrazanay, ho an'ny fianakavianay tsirairay avy, ho anay rehetra tafavory eto androany.
ho an'ny rehetra miombombavaka aminay, ho an'ny mpitondra ny fanjakananay, fanjakana ny tanindrazana Madagasikara-nay. Mitalao aminao zahay, omeo fahasalamana, omeo tombonandro lava iainana, ary omeo hery mandrakariva, ampitombo ny finoanay, mba hifikitra lalandava ao aminao, mba ho tsapanay fa ianao ny loharano hipoirany soa rehetra. Ianao no azahoanay hery sy tanjaka, ahafahanay manatanteraka ny asa sy adidy amanandraikitra tandrifanay tsirairay avy. Zahay mitalao zany vavaka zany amin'ny anaranao lay Andriamanitra ray tsy toa, sy Jesosy Kristy zanakao mpitaridalana anay, ary ny fanahinao masina manazava ny sainay. Amen. Ataontsika ny hira amin'ny asina 750 sy 300 ny teninao Andriamanitro. Zao ndretsika ry hava-malala hiaraka hiaino ny tenin'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra 3 no henontsika, ho vakina amintsika. Dia mamaky ny tenin'Andriamanitra voalohany, dia avy amin'ny FPMA, zay nalaina amin'ny Jeremia mpaminany, 2:20 ka hatramin'ny 3:10, koa hiarahantsika miaino amin'ny anaran'izy Tompo. Avy amin'ny fiangonana FLM, amin'ny anaran'i Jesosy. Fareko ny endrikendriky ny maro, misy fampahangororona manodidina, torio eny ho toriontsika koa izy. Izay rehetra tsara fihavanana amiko dia miandro izay ala avoako, ka manao hoe angamba ho voataona izy, dia ho resentsika sy ho valiantsika. Kanefa Jehova momba hitony lehilahy mahery mahatahotra, ary noho izany dia ho tafitohina ny mpanenjika ahy ka tsy aharesy. Homenatra indrindra izy satria tsy hendry, fa amenarana mandrakizay izay tsy ho adinona izany. Fa ianao Jehova tompony maro, izay mamantatra ny marina ka mizaha toetra ny fo sy ny vo, no ho hitako ny famaliana ho azy. Fa aminao no efa nanakinako ny adiko, mihira ho an'i Jehova, midera an'i Jehova, fa izy namonjy ny fanahiny malahelo tamin'ny tanan'ny mpanao ratsy.
kristianina havana ielo ny vaky teny faharoa zay nalaina tamin'ny romanina toko 5 andininy 12 ka hatramin'ny 15 zay hovakin'izy ireo avy amin'ny komamo. I Kristy sy i Adamo noho ny nataony olona anankiray dia i Adamo noho nidirany fahotana teo amin'izao tontolo izao sady nidirany fahafatesana koa noho ny fahotana ary dia nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy nanota izy rehetra. Talohan'ny lalàn'ny Mosesy dia efa nisy fahotana teo amin'izao tontolo izao. Nefa ny fahotana dia tsy mbola natao fanokiana raha tsy mbola nisy ny lalàna. Na izany aza nefa hatramin'ny Adamo ka hatramin'ny Mosesy dia efa nanjaka ny fahafatesana na dia teo amin'ireo tsy nanota. Toraka ny nataony Adamo izay nandika ny lalàna Andriamanitra azy. Ary Adamo dia tadidin'ilay ho avy. Kanefa tsy azo ampitahaina hiadisoana vitany Adamo sy ny fanomezana tolotr'Andriamanitra maimaimpony. Niara-ny fahafatesana ny be sy ny maro noho ny adisoan'ny olona anankiray dia i Adamo. Itozaka be ny ohatra lavitra noho izany kosa ilay fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Ilay fahasoavana nomena maimaimpony ho an'ny be sy ny maro tao amin'ny olona anankiray dia Jesosy Kristy. Izany ary ny teny. Zany aza matahotra azy ianareo fa tsy misy afenina izay tsy aseho na takon'izay tsy ho fantatra. Izay ilazaiko aminareo ao maizina dia ambarao ao mazava ary izay reny sofinareo dia atoro eo ambonin'ny tapotrano. Ary aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy fa aleo matahotra izay mahay mahavelo ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Tsy varidi mivety iray va ny vidin'ny tsintsina roa nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelan'indrainareo. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa koa aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Ary amin'izany nazovy no anaika eo anatrehan'olona dia kely kosa izy eo anatrehan'ny ndraiko izay any an-danitra. Fa nazovy no andaha eo anatrehan'olona dia ho lavo kosa izy eo anatrehan'ny ndraiko izay any an-danitra. Amen. Mialohan'ny ifampizarantsika ny tenin'Andriamanitra izay nomeny fiangonana antsika androany dia horedomintsika ny hira ny FFPM 500 ny teninao rehetra ataontsika eo ampitsanganana.
misy tenin'Andriamanitra telo zay nifidintsika hoentintsika hivavaka ho an-tanindrazantsika androany. Nifidintsika hamelomelona ny finoantsika akantsika hery hoentintsika manatanteraka ny asa sy ny adidy rehetra tandrifantsika tsirairay avy. Tenin'Andriamanitra na nivaky teny voalohany nalaina tamin'ny bokin'i Jeremia mpaminany toko 20 zay niarahantsika ny eno teo. Raha dinihintsika hafatra Andriamanitra tamin'ny alalan'iny vaky teny iny, raha tsy diso ny fitadidiana, raha tsy diso fandiniana aho, dia azoko ho zaraina ho roa lehibe. Tsy fantatro fa asa zaho ihany, mety sika rehetra. Dia rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra avy hatrany dia mahita sarin'ny teny, mahita sarin'olona, mahita endrik'olona. Amin'ity vaky teny voalohany ity dia avy hatrany dia nahita endrika olona anankiroa. Zany endrika olona anankiroa zany no ifampizarako amintsika amin'izao fotoan'izao. Endrika olona hitako voalohany dia ohatrany nahita olona ratsy fanahy. Olona ratsy fanahy mampiorooro eo anivon'ny fiarahamonina ka tezitra amin'ny daholo ny mpiarahamonina rehetra. Ary tsy vitany hoe tezitra fa mitaona ny olona maromaro hamalifaty anio io olona ratsy fanahy be io. Zay le endriky hitako voalohany tamin'iny tenin'Andriamanitra. Ny endriky hitako tamin'ny fizarana faharoa dia ohatrany mahita olona tsotsotra fiainana, na dia manana kilema amin'ny maha olombelona azy izy, fa olona matoky an'Andriamanitra, mifefy amin'Andriamanitra, miandrandra ny famindrampon'Andriamanitra, ary mahatsapa izy fa toa aharovana Andriamanitra mandrakariva amin'ny fiainana. Zay endriky olona roa iny no entiko ifampizarana amintsika. Zay ny endriky hitako teo. Tsy fantatro, mety mahita ny fahatelo ny sasany, mety mahita ny fahaefatra. Raha ny dinintsika tsara
tenin'Andriamanitra izay nahitana endriky olona anankiroa iny, ahitana toetrantsika olombelona hatrany. Toetrantsika olombelona hatrany am-piandohana. Toetrantsika olombelona io boka tsika olombelona hatratany am-piandohana zao tontolo zao. Ny andohan'ny tantaran'olombelona dia misy ny tsara fanahy, misy ny ratsy fanahy. Mety misy angamba ny antonontonony, anelanelam-panahy, tsy fantatry ny fomba ilazana azy. Betsaka ny olona milaza azo eo amin'ny fiainana andavanandro, mety milaza fa marina izy, manamariny tena. Misy aza tokoa sahy mitaona ny olona ankahala ny hafa eo amin'ny fiarahamoniny misy atsika. Mety misy olona mahita olo tsy tiany dia mitaona namana izy ankahala le olo tsy tiany. Mitaogno ny olona ankahala ary mety mamorona ny motif entina ankahalana ny hafa. Dia hozy izy hoe hitanao ry, hitanao atsy, zao ny atany. Ndao ho velesintsika izy, ndao ataontsika mahamay izy, avelao hanaovantsika azy. Mety misy olona manana toetra sahala amin'izany any amin'ny fiarahamonina araka ny voalazan'ny boky ny Jeremia mpaminany. Nefa Yahvé Andriamanitra na Jehovah Andriamanitra dia milaza mazava tsara fa na dia eo aza ny toetra ratsy mety hananan'ny olombelona ary mety miseho eo amin'ny fiarahamonina misy atsika, any amin'ny toeram-piasantsika, moa ve ny hahafaty azy no kinendrin'Andriamanitra? Ny hahafatesany ratsy fanahy ve sitrak'Andriamanitra? Valy, non. Tsia. Tsy ny hahafatesany ratsy fanahy no sitrak'Andriamanitra, fa ny fiovan'ny toetra, ny fiovan'ny kilema, hiova ho amin'ny tsaratsara. Zay ny atao hoe fibebahana. Ny fibebahana no azahoantsika ny famonjena. Mila miova fo, miova toetra, miala amin'ny fahazaran'ny ratsintsika isika, hakatahaka ilay Andriamanitra tsara fanahy, tsara toetra, tsara fomba. Zay ny voalazany Ezekela mpaminany amin'ny toko 7 andininy 7. Moa ny hahafatesany ratsy fanahy ve no sitrako? Teny mariny tompo Yahvé ho zany, fa tsy ny alany amin'ny elony rehetra ka ho velona izy. Zay le nilazaiko teo hoe tsy ny hahafatesany ratsy fanahy no sitrak'Andriamanitra, fa ny fiovan'ny toetra zay toko ananany. Manana didy isika hiteny, hananatra, hanampy ny namantsika, hanampy ny hafa mba hiala amin'izany ara-tsiam-panahy izay ananany, araka izay hitantsika endriky tamin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany teo. Raha tsy miova izy amin'ny anatra izay ataonao aminy, dia ho maty amin'ny fahotany izy. Fa ianao kosa, ianao mpananatra, dia ho avotra ny fanahinao. Mbola hitantsika izany amin'ny bokin'ny Ezekela mpaminany ihany. Raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao, hialany amin'ny lalany, fa izy no tsy mety miala amin'ny lalany, dia ho faty ao amin'ny elony, fa ianao kosa ho voavonjy ny fanahinao, satria nahavita didy masina ianao.
betsaka ny andalan-tsoratra masina no milazalaza ny mombamomba ny toetra ratsy, toetra ny ratsy fanahy sy ny tokony hialantsika amin'izany toetra ratsy ananantsika olombelona izany. Ao ny amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany, ny Ezekela mpaminany, ny bokin'ny Ekleziastika, indrindra koa ny bokin'ny fahendreny. Samby manambara zany, mety tsy ho tany saiko eto ny toko sy andininy rehetra milazalaza izany. Manapirofo hatrany fa tsy vao izao amin'ny andro iainantsika zao no nahitana reny toetra ireny fa atra tany ampiandohana tamin'ny andro ny Adama sy Eva. Nambara ny vakiteny faharoa zay niarantsika ny haino teo tamin'ny epistola ny masindahy Paoly apôstôly tamin'ny Romanina, tamin'ny vakiteny faharoa teo, zay nivakina no niarantsika ny haino teo, dia hozy masindahy Paoly, vokatra ny krizy io, tsy krizy ny Ukraine sy ny Rosia, tsy krizy ny Covid-19, fa vokatra ny krizy zay ny fahotana nolovaintsika tamin'ny Adama sy Eva, hozy masindahy Paoly. Zay mahatonga io ara-tsy ampagnahy atako hoe manaranaka, entre guillemets, manaranaka hatraty amintsika ty aoriana. Tsy zavatra tonga ho azy, fa vokatra ny krizy ny fahotana, raha zay no azoko ilazana azy. Ary agnisan'ny krizy ratsy indrindra, krizy manaranaka, krizy ny Covid-19, mety afanampono mevamevana amin'izao, na dia mbola misy azy ny Covid. Krizy ny ady any Ukraine sy Russie, mbola anatiny isika izao. Fa krizy ny fahotana nolovaina tamin'ny Adama sy Eva, tsy mbola fantatra oviana raha ho tapitra. Fa isika sirairay avy, isika olombelona ankehitriny, ary mety mbola olombelona raha aoriana, dia mbola mety ahita zany krizy zany. Soa ihany hozy masindahy Paoly, tonga le Adama vaovao, le Adama taloha, Adama tranaina, ny avian'ny krizy, fa le Adama vaovao kosa no manafaka atsika amin'io krizy io. Fa indrindra ho an'izay maniry ty ho afaka. Iza veny tsy maniry ty ho afaka amin'ny krizy zay nilovaintsika tamin'ny Adama sy Eva? Ireny le olo tsy te halala an'Andriamanitra ireny. Za tsy hanomina hoe antokony olona izy, mbola misy mandraka ankehitriny, mandraka androany isika miteny zao, ny olo tsy te halala an'Andriamanitra, tsy te halala ny momba izany Andriamanitra izany, indrindra ny filazantsara sy ny vaovao mafaly zay hoentiny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa isika tafavory eto zao, ny olona rehetra zay mino sy mitoky amin'Andriamanitra dia olona te ho afaka. Zay ny olona nandray ankafaliana ilay vaovao mafaly, ilay Mesia, ilay Adama vaovao, tsy iza fa dia i Jesosy Kristy. Hozy masindahy Paoly, soa ihany fa tonga ilay Adama vaovao, dia Jesosy Kristy, ilay Mesia, manafaka atsika amin'ny heriny ratsy rehetra, tamin'ny alalan'izy nijaly, maty, ary nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo. Dia velona mandrakariva, velona mandrakizay, velona miaraka amintsika. Fa na dia eo aza ireo toetra ratsy zay mety miseho amin'ny fiainantsika olombelona, eo amin'ny fiarahamonina misy atsika isanandro, dia hoy Jesosy Kristy tamin'ny vaovao mafaly na filazantsara mafaly zay nivakina tamintsika teo hoe aza matahotra. Za tsy laza hoe aza matahotra fa minoa fotsiny ihany, fa hoe aza matahotra isika. Saia isika, mijoroa lalandava isika
manambarany mariny fa indrindrandrindra ho izy hoe zay rehetra nolazainareo taminareo nolazaina taminareo tamin'ny maizina tamin'ny mangingina dia torio kosa ary ambarao amin'ny feo avo ambarao amin'olona rehetra torio any ambonin'ny tafitrano satria tsy tokony atahotra isika satria momba antsika lalandava izy Andriamanitra ary manandanja amin'Andriamanitra isika satria nosafidiny hiara-miasa hiara-monina amina isika ka tokony hiara-dalana amin'ny mandrakariva amin'ny asa zay ataontsika tokony hiara-dalana amintsika foana hiara-dalana amin'Andriamanitra foana isika amin'ny didy manandrify atsika tsirairay tsy tokony hanadino izy an'Andriamanitra isika fa eo anivontsika izy Andriamanitra mankahery atsika mampitraka atsika zay no entintsika hivavahantsika ho an'ny taninrazantsika ho an'ny fiarahamonina misy atsika ho an'ny fianankaviantsika amin'izao miaraha-mivavaka izao koa hitalahoantsika ny fanahy masina manazava ny saintsika hitary-dalana atsika ary isika rehetra koa samby tokony hanaiky ho taritiny zany fanahy masina fanahy mpakahery fanahy mpanazava fanahy mpamelombelonena izany amen. Amelombelona ny finoantsika hitsakotsakoantsika ny tenin'Andriamanitra zay noresintsika ankafaliana teo dia hitsangana hitambatra zay manambara ny fiombonantsika ireo antoko-bira zay antsointsika amin'ny teny hoe chorale dia manasa anareo toko.
mankasitraka ho an'ny korany tambatra izay nampita hafatra mafonja ho antsika ho an'ny firenentsika tamin'ny alalan'ny hira teo ireny. Zao ndray tsika ry ava-malala ao amin'ny tompo dia ampiseho anambara amin'ny fomba ataoko hoe ofisialy amin'ny mpanetrentena amin'ny mpitiavana ny finoana izay ananantsika dia ataontsika eo am-pitsanganana no amaky ity fiekem-pinoana ity. Zaho mino an'Andriamanitra tokana raitsy to na ary ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra nanita maso nantsy. Zaho mino an Jesosy Kristy tompo tokana zanaka lahy tokan'Andriamanitra teraka ny ray talohan'izao rehetra izao. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraka fa tsy natao. Iray fomba amin'ny iray izy no nahaviana izao rehetra izao. Nidina avy amin'Andriamanitra ho antsika olombelona sy ny famonjenantsika. Ary tonga nofo tao amin'ny Maria Verjiny no niherin'ny fanahy masina, ka tonga olombelona nomborana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika tamin'ny andro ny pontsy Pilato, nijaly ary naleva, nitsangana velona tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina, niakatra any an'andro mipetraka eo ankavanana iray, ary ho avy indray amboninahitra hitsara ny velona sy ny maty, ka tsy hanapataperana ny fanjakana. Zaho mino ny fanahy masina, tompo sy mamelona avy amin'ny ray sy ny zanaka, hitsaoka sy omem-boninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, ary miteny tamin'ny vavany mpaminany. Zaho mino ny fiangonana iray masina manerana n'izao rehetra izao araka ny famorenan'ny apôstôly. Zaho manaiky batisa iray ho famelan-kevitra ary miandry ny fitsanganan'ny maty sy ny fiainana ho avy. Amen. Mandritra ny ranomavaka izay fampizarantsika ity, mamaky ranomavaka voalohany avy amin'ny komama, faharoa mbola avy amin'ny komama ihany, fahatelo sy fahaefatra avy amin'ny FPM A. Ny hira ataontsika manelanelana izany ranomavaka zany, tombo eno izay miantsonao mba hikeo ny vavaka hitanao.
Sambatra izahay manana anao tompo sy mpamonjy anay. Ho anay rehetra mino anao manerana ny tany itonotonom-bavaka ity. Mba tsy hisy intsony ny fizarazarana sy ny fitsitokotokoana, ny fanavakavahana na ara-panay na ara-batana. Ho mangataka ny herin'ny fananao masina izahay, ilay feno fitiavana, ampiray sy ampifankatsiahanay. Mba ho tena iray ao aminao tokoa izahay rehetra mino anao, na aiza misy anay. Ianao ry Jesosy, ilay mpiandro ry sara, no anakinanay izany vavaka izany. Tompo, mahatoky anao izahay. Andriamanitro, okanao ane no tiadiny mpitondra-tena sy orainy kamboty, ary tsarovo ny manana lahelo sy fotorotoro, indrindra izay marary sy efa ho faty, mba samy azo finoana-po sy toky avy amin'ny teninao, ary okane ianao no heriny izay mitondra fahoriana noho ny anaran'i Jesosy. Manampy anay mba hiasanay marina sy hifanarahany tsara amin'ny raharaha rehetra, ometandrina sy fifaliana amin'ny fanomezanao izahay. Ry Andriamanitro, mandrafo amin'ny olona rehetra araka ny habeny fitiavanao eo amin'ny Jesosy Kristy tomponay. Raha avy ny fotoana ialanay amin'ny fiainana ity, omeo anay ny fahasoavanao mba ialanay aina amin'ny fifaliana sy fahatokiana an'i Jesosy, ary amin'ny andro farany mba hatsangano amin'ny voninahitao izahay. Andriamanitra ray zanaka fanamasina, ianao ilay Andriamanitra nahazo rehetrao. Ianao ilay Andriamanitra namorona zao rehetrao miazona izany ao tananao. Misaotra anao zahay ny amin'ny nafahanay niara-ny vavaka ny antso ny anaranao teto androany. Misaotra Tompo satria fahasoavana avy aminao zany, mbola ahafahanay mandray anjara amin'ny fanomponanao. Dia misaotra ny amin'ny fotoana rehetra, misaotra ny amin'ny fiderana afaka nasandratray, misaotra ny amin'ny fonay tsirairay avy izay manaiky iankohaka eo anatrehanao Andriamanitra. Ankehitriny dia tia hanambatra ny vavakay rehetra izay teray fo anandratra ilay vavaka nampianarinao tsara indrindra Jesosy Kristy manao hoe nasainy an-danitra sy ny tonga ny fanjakana. Mankasitrika asika rehetra tompoko dia mazahoa toerana. Tonga ny fotoana ifampizarantsika ny vaovao. Ifampizarantsika ihany koa ny efaliana avy amin'ny antoko ny fiangonana misy atsika tsirairay. Dia ny mandray fitenenana voalohany dia avy ao amin'ny Komam. Manarakaraka zay avy amin'ny FPMA. Manarakaraka zay dia zareo avy ao amin'ny FLM raha vony. Ny ialana tsiny moa ny pastora tsy eo fa mety misy manankolazaina foana ny mpiangona eo ka. Ary tsy hoe farany fa vodiainany hono tsy miengaloha dia solotena mpanjakana zay taritiny monsieur le consul général zay eo anivontsika eo koa mandrosoa tompoko. Miarapantsika rehetra amin'izao alahady izao
ary miaraba antsika sahady amin'ny akatoko ny asaramanitra. Misaotra ny iray am-panahy tarika antsika amin'izao fotoana izao. Toy izao indray ary ny vaovaon'ny kimamina. Ho tanterahana amin'ny ray sy roa Jolay izao ny izay kaparitra ny faritra atsimo izay atao eny amin'ny Saint Michel Frigoulet. Isika izay mandray anjara amin'izany dia asadinoana ny mitondra ny firakotra, ny fononondana sy ny kojakoja rehetra. Amin'ny 7 Jolay izao dia hisy lamesa amin'ny 3 ora sasany eny amin'ny 3 de la Boucle ary faranana amin'ny barbecue izany fotoana izany. Amin'ny volana septembre dia hisy ihany koa ny semaine de la rencontre méditerranée sy ny journal des pastoral des migrants. Mbola ho alefa amintsika ihany ny andinidininy amin'izany rehetra izany. Dia misaotra antsika rehetra. Dia mbola hafaliana trano ry havana no hiarabanantsika amin'izao alahady izay natokantsika hitondrana ambavaka ny firenena alahadin'ny firaisampinoana ary ihany koa miarahaba antsika sahady mahatratra ny asaramanitra miarahaba tompoko dia miarahaba toy izany koa ireo rehetra izay manaraka izao fanompiovana izao amin'ny alalan'ny tambazotra izay eo amin'ny YouTube na ihany koa amin'ny alalan'ny Facebook. Dia misaotra ireo ray aman-dreny nitarika antsika tamin'ny fanompiovana androany, misaotra ireo rehetra nandray anjara natateraka izao fotoana izao. Ilay Andriamanitra manan-karipahasoavana no ampahery anareo mandrakariva amin'izay efa niantsony anareo tsirairay avy. Dia ny raharaha izay azo ambarantsika androany amin'ny alahady heriny anio faharoan'ny volana Jolay dia culte de l'hospitalité ka isika zany eto toerana no mampiantrano an'zareo avy any ex Villar. Dia miomana ao amin'izany isika tsirairay avy mba ho tonga maro amin'ny folora sasany ny fanompiovana misy fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'izany. Dia ampatsiahivina ihany koa fa efa miditra sady isika amin'ny vanim-potoanan'ny fialan'ny sasatra ka efa miala sasatra zany ny sekoly alahady ny catéchumène toy izany ihany koa ny bazaba Bible. Dia efa mirary sahady fialan'ny sasatra ho antsika tsirairay avy izay andeha hiala sasatra miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Dia fanamariana foy ny momba ny fanaterana ny fanatitra ny rakitra zany ho antsika izay mampiasa carte bancaire na mampiasa paiement par téléphone. Dia misy ny panier connecté ka izy tompon'andraikitra anankiroa mijoro ety anoloana dia afaka manantona isika manatateraka izany. Dia misaotra antsika naharitra ny aino an'Andriamanitra irery ihany voninahitra. Mbola mamerina ny fiarabana antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny fiangonana FLM vaovao anankiroa motsindrina anio ary efa nanomboka omaly ny fivoriana isa-3 volana izay iaona ny fileovana Marseille. Misy ny fitandremana Montpellier ao anatin'izay ny fiangonana Toulouse sy Montpellier ary ny fitandremana Marseille ao anatin'izay ny fiangonana Genève, Marseille, Nice. Ny teny faneva amin'izany fivoriana izany moa dia niraisina avy eo amin'ny Lioka 5:10 ny 10:10 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanompo iray mibebaka. Amen. Ny filazana faharoa dia mikasika ny fivoriana isan-taona atao any amin'ny Toby pour rue Saint-Rémy izay miray amin'ny toby lehibe Ankara-Malaza. Ny fotoana natanterahana izany dia amin'ny 9 katramin'ny 14 juillet 2023 zany any amin'ny Ermitage Saint-Valfroy any amin'ny région Ardennes moa izy io. Ka ny teny faneva amin'izany dia noraisina avy eo amin'ny Korintianina 1:7 ny 9:10 ny anaran'i Jesosy.
fa tsy misy mahay fanorenana hafa tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Amen. Misaotra Tompo aminaretanareo ny aino dia manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika rehetra. Misaotra Tompo. Ho fandraisantsika Monsieur le Consul Général izay misolo tena ny fanjakana any Madagasikara aty amintsika dia raisintsika mipitiavana izy amin'ny mpanajana rehefa mitsangana mandeha aty tsika dia mba te afintsika kely izy Tompo. Azafady. Mandroso Monsieur le Consul. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo, ianareo ray aman-dreny am-panahy, ianareo ray aman-dreny am-panahy, tompoko lahy sy tompoko vavy, hafaliana ao anay tokoa mpiara-miasa ao amin'ny Consulat Général Madagasikara eto Marseille no tafavory tafaona amintsika izao midera ny Tompo mivavaka ho an'ny tanindrazana. Ataonay fa tsy fahazarana fotsiny zany fa tena vokatry ny fo ary tena hoentintsika ampotokoa ny malagasy sy ny tanindrazantsika any Madagasikara ary indrindrandrindra koa isika tonga eto izao sy ny malagasy rehetra dia ampelezana. Hafaliana ho anay tokoa izahay satria nanomboka tamin'ny zoma tsika ny fanankalaza ny fetim-pirenena toy zatritsika tamin'ny lalaokanety be zany maly ary faranantsika amin'izao fiaraha-mivavaka izao. Ho anay dia tena zava-dehibe zany satria araka ny teny voalaza ao amin'ny epistiliny Jakoba hoe ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra ary heverinay fa tena mety amin'izao fotoana izao zany satria iarahantsika malala fa ity taona 13 ty dia taom-pifidianana ary iara-malala fa rehefa taom-pifidianana dia mafanafana ihany ny raharaha dia mananteny zay fa tsy ho adinitsika tsy ho androany ihany ny tondram-bavaka Madagasikara tsika fa hotoizantsika zany ary fantatray zany fa manao an'izany foana ianareo satria rehefa tonga mamangy fiangonana zay saky ny mandeha dia mahatsiaro fa mitondram-bavaka ny Madagasikara sika sy ny malagasy. Manaraka izany dia tsy tanteraka ny lanonana tamin'ny zoma raha tsy teo isika rehetra izao tao ny fikambanana tao ny olon-tsotra nefa asongadiko manokana eto ny fiangonana izay tena nanampy be dia be tokoa ary niezaka nataonareo dia nahafahana nanova zavatra maro tokoa na dia nisy aza ny olana ary dia manatitra ny fisaorana mitafotafo. Manaraka izany koa dia te hisaotrana manokana ny tarika TGC ny tenako amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana satria tena sambany angamany no nisy fihetsika fampisehoana toy ireny tao amin'ny consulat dia hoy izahay hoe mahery izy indrindra nareo amin'ny famitana ny asan'ny Tompo mandra-piavana. Misaotra indrindra tompoko. Manaraka izany amin'ny asaramanitra toy izao dia faly izahay mitondra ny teny fitondram-panjakana miarabantsika rehetra tratra izany asaramanitra izany. Engany ho salamatsiarovintsika rehetra ary indrindrandrindra ho toy ny fikasana tsara rehetra ho taona zina ary indrindrandrindra ho samitahinjanahary ho samitahin'ny Tompo ary atotosatra ny asa ny adidy amanandraikitra sahantsika tsiraray avy. Zay indrindra zay ngamba tompoko ny fitenenina avy amiko dia misaotra indrindra. Mankasitraka ho antsika rehetra zay nitondra fitenenana teo fampizara vaovao indrindrandrindra misaotra betsaka Monsieur le Consul matoky manana ray aman-dreny zay malagasy rehetra aty amin'ny tapatapany atsimon'ny la France aty manana ireo ekipa miara-miasa aminao zay tsy mitandro asa sarana miasa andro amanalina indrindrandrindra miahy zahay amin'ny problemenay rehetra maro isan-karazana dia matoky zahay ary toky omenay anareo dia ny vavaka na dia tsy tonga lafatra aza zahay dia mivavaka ho anareo mivavaka ho an'ny asanareo ary mivavaka ho an'ny tanindrazantsika ihany. Manarakaraka izao fandaharana izao zay tsy mbola nisy fomba naharatsy azy hoentintsika manohana ny fiangonantsika
dia ataontsika ny fanantazana ny rakitra. Mandritran'izany dia ataontsika ny hira amin'ny asina 195. Makasihka tuku dia mazava toerana. Alohan'ny amaralantsika ny fotoana dia hitondra teny fisaorana zahay ampandray avy amin'ny komamma Matety mpiavy toy ny sotrokely tompo.
tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny masoandro tandroky ny andro ary ny volana no sangan'ny alina. Samy manana ny anjara tandrify azy ny zavatra rehetra. Misaotra n'Andriamanitra lehibe isika tamin'ny fanatodisana ny fotoanandroany ary mbola apetratsika ray manontolo eo ambany fitantanany noho izany ny amban'ny androntsika rehetra anio sy ny fiainantsika manontolo. Dia rasy laza ary voninahitra ny ho azy irery. Ianareo ray am-panahy, ianareo tonga manatrika manome haja sy izao fotoana fivavahan'androany izao. Misaotra betsaka anareo, ianareo no zoky mpitantana, mpiaradia, mankasitraka ary mankatelona satria manana ray aman-dreny, manana zoky tokoa izahay, manana anareo. Ny fahazavahan'i Kristy nitsangako velona ny amirapiratra, ny endriny aminareo lalandava. Ho anareo solon-tenam-panjakana, fisaorana no atolotra anareo. Tsy nanosy-botanana ny fanasana ianareo fa tonga tokoa ary nizara izao andro izao ao anatin'ny fifankatiavana sy ny firahalahiana feno. Etona dia maneho fankasitrahana ny malagasy, ny faly, ny fety noho ny fandraisanareo anay teny amin'ny toeram-piasana misy anareo, misy olo tena ireo malagasy mitondra izany fisaorana izany izahay. Na lavitra aza dia tsy nahatsiaro irery satria ny ara-paly nisy anareo misy olo ray aman-drenonay. Mitodika amin'ny rehetra izay manatrika etona tao aminatin'ny fanentanana, tao ny liturgia, ny hira. Ianareo toko mpihira amin'ny TGC izay isaorana manokana ary angataha-pitahina manokana mba ho totosa ny asa fanapariana ny ten'Andriamanitra izay entinareo mandritra ny fotoana ipetrahanareo, mandritra ny fisian'ny fijoron'ny fikambanana misy anareo, ianareo tsirairay avy ho tahin'ny tompo. Tsy hadino amin'izany koa ianareo mpanatalenta izay nitondra ny zava-maneno nafahantsika niarany dera sy misaotra an'Andriamanitra. Misaotra anareo rehetra fa aoka ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Misaotra manokana ny fiangonana FPMA izay manaiky mandray tranoben'Andriamanitra. Misaotra indrindra mampiatrano amin'izao fiaraha-mivavaka izao izay afahantsika mampiseho fa tokana ny finoantsika ary hita tokoa fa i Jesosy Kristy tompo tokana no mampiavana antsika ary mitondra antsika amin'ny ray be fitiavana. Engany ny fifankatiavantsika aharitra hatramin'ny ela indrindra ary Andriamanitra manankaream-pahasoavana hitsinjo mandrakariva ary tantana anareo amin'ny adidi maro samihafa izay sahaninareo. Ianareo manaraka ny haino amanjery, tsy adino, isaorana anareo ihany koa ary azadino isaky ny alahady. Ny fiangonana Rahavavy FLM isaorana manokana ny atsoro mianotra tonga noho ny finoanareo, ny tondranareo ary naniraka anareo hiaraka amin'ny malagasy tovy-ra aminareo, miara manotrina, miara mankalaza izao fetin'ny asaramanitra izao atao amin'ity toerana ity. Tsy navelan'ny raha malagasy hitokana ianareo fa nasiziky ny fitiavan-tanindrazana koa misaotra anareo. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny tera ny aja ary ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mankasitraka tompoko lahy, misaotra tompoko. Tiantsika tanindrazantsika Madagasikara mamintsika fa ankinintsika amin'izy Andriamanitra mandrakariva, asehontsika ankira amin'ny alalan'ny hira amin'ny FFPM efitra amin'ny telopolo sy fitonjato Zanahary io taio ny tanindrazanay. Ataontsika eo ampitsanganana izay.
mbola mivirina tondra teny any mihinambary aza hono misy loka misy lasaka koa aorian'ny fiarahantsika izao dia manasantsika hiara misakafo fanasana sakafo mianasantsika hiaraka isakafo ao ambany misaotra tompoko. Alohan'ny tena farany dia tsodrano ny zava-mahery hitalaho ny tsodrano avy amin'Andriamanitra isika avy amin'ny alalany izay telo mianada eto. Aorian'ny tsodrano dia mihira ritanindrazanay malala isika. Vita ritanindrazanay malala amarana antsika azy dia ampiseho ny talentany amintsika ho fanomezam-boninahitra izao fotoam-pivavahana masiny ny arantsika nanao ireto tanora TGC. Amarana antsika azy tanteraka. Dia amin'ny famaranana ny vavaka tsodrano izay ataontsika eto dia mamaly isika rehetra. Amen. Hoy izay isika rehetra. Dia miara manatsotra ny tanana izay telo mianada eto. Engany Andriamanitra ray izay namorona an'izao tontolo izao ka nisafidy antsika olombelona hitovy endrika aminy ary nomeny vatana sy saina ary fanahy ka nitsofy ny rano ary notiaviny ka ampiseho mandrakariva fa izy koa ilay Andriamanitra ray lolo avintsika sy nampiombona antsika miara mivavaka izao. Engany Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra lahy tokana izay tonga nofoka niara-monina tamintsika ary mitari-dalina antsika sy naniraka antsika hoe mandehana ianareo mitorian'ny vaovao mahafaly amin'ny olona rehetra sy eran'izao tontolo izao ary misehoa fa tena mpianatro mahatoky isika rehetra ampanaradian'i Jesosy Kristy. Ary engany izy fanahy masina ilay fanahy mpankahelo fanahy mpanazava ary fanahy mampivondrona antsika tafavory mianakavy eto izao mba samby anaiky sy ho velombelomy ny lalandava ny finoana ao anatintsika ary anaiky ho tariny ka ampiseho isan'andro vaky fa tiantsika i Madagasikara malalantsika ary mivavaka lalandava ho an'ireo mpitondra fanjakana rehetra isan-karazany isika mianakavy. Ary ho antsika mianakavy tafavory eto izao mba nitsodran'Andriamanitra mba tsy haroforofo mba ho salama lalandava eo ampanatanteraha amin'ny adity sy ny andraikitra tandrify atsika mianakavy. Misaotra isika rehetra dia iraintsika miaraka eto ampitsanganana hira fanevany tanindrazantsika. Ni fez a vaga, não se
Don't you be afraid. Joy
Mbola tsy tia hoe kamarana anazy. Mahafinaritra. Zay koa hoe tianay miara-midery aminareo, tianay miara-mivavaka. Iran'ny tilisitana no be tany rehetra tianay zaraina amintsika andraminy ianao tsy ara-ivavaka anatin'izany.
Zay vao tenao zay mbola misy album ao dia mbola misy t-shirt entin'ny TGC dia mba raison fitiavana sitraka tena andriamanitra